kilasy tompoko vafaly miarabantsika rehetra manaraka izao fandarana manokana izao. Amin'ity androany ity tsika dia iresadresaka momba ireo vina tolotra ireo kandida roa izay ifanandrina amin'ny fiodinana faharoa amin'izao fiatriana ny fifidianana filoham-pirenena izao. Ao anatin'izay ihany koa dia iresaresaka ireo kampany teboka ao anatin'ny Emergence de Madagascar isika izay nanasaina vahiny manokana vahintsika androany Andriamatora Bona Olozana izay filompanorona ny Emergence de Madagascar. Faly miaraba anao tonga sy eto amin'ny fandarana. Faly miaraba ny mpijery ny Kolo TV manerana Madagascar ary faly miaraba anao koa mandray anay toy izao. Araka ny nambarako teo moa dia mikasikasika ny vina pampandrosoana narosony ireo kandida ny resantsika androany. Isy manoloan'izany Andriamatora Bona Olozana ny fampitahana kely izay hoe MAP 2 sy ny UM izay ary atomboka amin'izay indrindra ny fantaniko voalohany hoe raha fomba fijery jerena inona mahasamy hafa an'ireo vina roa ireo. Tonga tokoa ny fotoana amin'izao fiodinana faharoa zao mba ahafahan'ny malagasy rehetra tsy hakanavaka na izy na amin'ny andaniny na ny akilany mba afaka mampitany mazava hoe inona marina moa mba samy hafan'izany atao hoe IUM na ny Initiative pour l'Émergence de Madagascar zany na ny MAP Madagascar aperinasa. Ka eto dia araky ny fanontanianao dia hoe inona moa zany izy roa ireo ary rehefa mijery amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy hoe inona ny vina hoentin'ny IUM dinina kosa ny vina hoentin'ny MAP 2. Raha ohatra ka nandinika izahay vondrona anatin'ny manam-pahaizana izay nametrapetraka ny programme anasa ary nandinika ny programme anasa rehetra dia ao anatin'le MAP 2 aloha dia ialana tsiny fa tsy misy resaka vina. Tamin'ny MAP 1 kosa no nisy an'izany atao hoe vina asa nanalana li tsy fantatra aloha satria mba namadika ihany any pejy fa dia tsy misy vina ao anatin'ny MAP 2. Fa raha ny MAP 1 dia hoe Madagascar naturellement no misy ihany. Ny dikan'izany moa dia hoe Madagascar ao anatin'ny natiora ary ao anatin'ny zava-misy ny ainany. Reny moa dia nentina tamin'izany fotoana izany nilazana mihitsy ny sarin'ny Madagascar hoe la nature 5 étoiles zay natao tamin'ny hery Madagascar tamin'izany hoe zay zany ny atao sarin'ny Madagascar maneran'izao tontolo izao sy ao anatrehan'ny malagasy dia ireny misy sariny ataontsika hoe ny zava-misy eto amintsika amin'ny faune et flore, ny biby endémique sy ny ataontsika hoe zava-maniry. Raha ny atao amin'ny MAP 2 kosa ary ny UM kosa dia mazava tsara ny vina Madagascar émergent ao anatin'ny 5 taona. Zany hoe hotratrarina mandritry ny 5 taona ny fahatarany ny fivoaran'ny Madagascar, ny fampandrosoana Madagascar nandritry ny fahatarana nandritry ny 25 taona. Zay no zava-misy anatin'ny hoe vina raha-pitahina le izy. Fa afaka miditra laladala koa tsika raha ohatra ka mipetraka amin'ny fanontanianao. Afy dia arosoy mihitsy nareo ohatrohatrany ahoana zany hoe tsisy vina izany dia ohatrohatrany ahoana indray koa ny resaka fampandrosoana ao anatin'ireo tetikasa fampandrosoana roa ireo. Raha ohatra zany tsika ka mihaino ireo kandida anankiroa izay mifanarina amin'ireo fotoana roa dia samy manana ny teny avoakany izy. Ary ny filoha Ravalomanana kandida dia nanazava mazava hoe raha ohatra Madagascar te handroso dia mila ny fahatokisan'ny mpamatsy vola. Mila ny fangatahana fanampiana amin'ny mpamatsy vola. Efa navoakany ombeniombeny zany rehefa miteny izy. Dia inona dikan'izay io fatokisana io izy no ilayntsika ampitombo ny trosan'ny Madagascar hatrany hatrany mba ahafahantsika manao ny tetikasa izay ilain'ny Madagascar satria milaza izy hoe ny Madagascar dia mila eo amin'ny 70 isanjato ny vola ilaina avany amin'ireo mpamatsy vola. Dia milaza izy aveo hoe efa natao ny famafana ny trosa tamin'ny teo amin'ny fitondrana ka azo averina tsara mihitsy ny mamafa ny trosa rehefa miverina amin'ny fitondrana izy. Zay zany ny voalazana mba ampazavany saitsika malagasy amin'ny saina tsy miangatra ny firenena tamin'izany fotoana izany zany hoe tamin'ny taona 3 sy 4 arivo na 4 sy 4 arivo afaka namafa ny trosa dia ireo firenena faran'izay mahantra na les pays les moins avancés. Zany hoe eo amin'ny fito izy na 5 no afaka mamafa ny trosa. Raha izay zany donihana sy fakafakaina dia milaza midika izay hoe hojanona firenena mahantra faony Madagascar ary hijanona pays les moins avancés mba ahafahana mamafa ny trosa. Ny IUM kosa dia milaza hoe mba ialantsika aingana amin'ny fibabena ny trosa
dia ilaitsika ny manodina ny arenakibony tany mba hiparitaka any amin'ny isatokatrano sy ho an'ny malagasy avy any amin'ny arenakibony tany io izy hoy ny filorajoelona no afahantsika miala aingana dia aingana amin'ny trosa mba hidirantsika amin'ny zany firenena émergent zany ary eo anatin'izay koa izy dia ilaina ny afahana manana ny tsy fiakinan-doha rabola zany hoe mitotongana foana ny vola malagasy dia ilaina ny manodina ny volamena mba ho lasa laingo dia apetraka ny banque centrale mba ho stable ny vola malagasy izay hoy ny EUM no afahana miala amin'ny fiakinan-doha ara économique mba hialana koa amin'ny fiakinan-doha ara politique. Zay ny teboka ray hita mahasamihafa ny ireo vinaroa ireo mikasika izay UM izay hatrany ohatra ohatrany ahoana no mety hoe fampandrosoana tiany candidat Andry Rajoelina apetraka ao anaty io raha tsy resaka fotsiny n'ilay hoe tanamasoandro inona marina moa io tanamasoandro zao mantsy le izy raha ohatra ka raisitsika le fanazavana teo dia mazava araka zany apetrako tsara mihitsy ary tokony hazava malagasy rehetra amin'ny saina tsy miangatra ny map dia mampijanona ny malagasy ao anatin'ny fahantrana ny UM dia manao ezaka mampiseho hoe tokony hiala amin'ny fahantrana Madagasikara ary tokony hiaina toy ireo firenena lehibe rehetra ary zay no mahatonga ny atao hoe ametraka an'izany atao hoe tanana vaovao zany tsika eto Antananarivo ary mety koa zany hiparitaka manenana ny renivohitra Madagasikara raha io tanamasoandro io mantsy no jerentsika ary tendrena dia hoe ohatrany toa revirevy ihany azo atao tsara vea zany ve dia afaka tanterahana anatin'ny 5 taona dia ohatrany taitra ny malagasy hoe nofinofy mety tsy possible ahoana no afahana manao an'izany satria miaina loatra le malagasy ao anatin'le fahantrana dia tsy sahatsony mihevitra hoe mety ho tafavoaka ihany zay zany le ataontsika hoe misy blocage psychologique ohatrany takona maizina ny malagasy dia tsy afaka mieritreritra tsony hoe hivoatra hiotra raha ny tanamasoandro zay hitantsika mandeha amin'ny sary amin'izao fotoana zao dia inona moa no mahasamihafa an'io amin'ireo hitantsika eto Antananarivo ohatra zao tsika makany amin'ny zone zitale iry akoron-drano makany amin'ny zone forelo tsika makany amin'ny zone Filatex nareo ngamba tsy mahita fa ao ambadiky ireny tamboho be reny dia misy tanàna moderne zay mahasamihafa azy amin'ny tanamasoandro dia ireo vahiny monina eto toerana no nanao an'le izy na nanao ny aménagement dia nametraka an'ireny misy zone résidentielle ao misy zone industrielle ao misy zone commerciale ohatrany hitantsika any amin'ny Jambosco reny dia miala avokoa amin'ny atao hoe plan de masse na master plan ary miala amin'ny image ataontsika hoe sary 3D ohatran'ny tanamasoandro reny raha tsy mipetraka ny sary amin'ny voalohany sy ny master plan dia tsy afaka ny ingénieur ny urbanisme anatanteraka n'ilay vinanasa tena professionnalisme filaza azy rehefa mandinika an'irentsika ny tanamasoandro ohatra dia vinanasa anankiray izay misy dingana maro samihafa zany hoe miala amin'ny fanajariana ny tany no etombohany zany hoe asitsika avenue asitsika sampanandalana dia ireo misy lotissement rehefa avy eo na parcelle zay iantsona ireo mpandrara avy any ivelany hiara-monatoka amin'ny malagasy iantsona ihany koa ny fanjakana zay ametraka fotodrafitrasa eny toy nyreny hoe mairie na ny primature na ny ireny fotodrafitrasa maro zay mazava azy fa tanamasoandro dia ananany malagasy fiandrianam-pirenena raha ohatra zao tsika mandinika hoe hitantsika zany hoe misy centre commercial zany hoe inona mahasamihafa an'izany amin'ny fietsona reny tranombarotra lehibe toy ny Jambosco reny zay mipetraka ao amin'ny zone zitale ohatra ireny dia atsoina mbe hipetraka eo amin'le lotissement dia ho avy ny mpandrara zay momban'ny industrialy momban'ny kolotsaina momban'ny fotodrafitrasa maro samihafa zone résidentielle mba hiainga le atao hoe tanamasoandro dia misy fazinina le izy ny fazy voalohany amin'izany dia ataontsika hoe 70 hectares azo atao tsara mihitsy ary efa natao zany teto Madagasikara na tamin'ny andron'ny Philippe Ratsirarana hoe misy 67 hectares zay misy la cité ao misy centre commercial ao tamin'izany fotoana zany mahasamihafa azy dia moderne kokoa ngamba ny tanamasoandro dia misy toerana maro samihafa zay azo atao tsara mihitsy miantso mpandrara ametraka n'ireny tetikasa lehibe reny eto zao tsika dia mahita centre commercial zay isy andihany riany maro
zay misy an'izany koa ny any amin'ny reny ataontsika hoe ry amin'ny lasity any amin'ny fa misy eny le izy ka zay indrindra hoe iza ny tena hisitraka an'io ve sao dia ny olona mpandraraha matanjaka ihany afaka hisitraka an'izay ny malagasy ve afaka hisitraka an'izay ny sarababe-bahoaka tsara fipetraka le fanontania satria raha ny hisitraka azy eo amin'ny ataontsika hoe iainao anatiny dia ny malagasy matetika matsika rehefa mijeren'ireny zona hitantsika ireny amin'izao fotoana zao misy efatra izy nadimy eto dia sasatsasany amin'ireny dia tsy afaka misitraka an'le izy ny malagasy indrindra reo malagasy sahirana satria ohatrany hoe ho an'ny mpanan-karena le izy izay indrindra no metrahana ny tanamasoandro satria io mba ny malagasy rehetra no hisitraka an'izany na ny mpandraraha malagasy azavaiko tsara mihitsy zay satria indraindray mantsy tsy mazava le izy raha ohatra zao reny lasity reny forelo reny reny galaxie reny ny andraharo dia misy promoteur immobilier ao an-damosiny reny iny hoe promotion immobilière ny anarany io ireny zany a dia ireo ataontsika hoe karana no tompony na vazany ny forelo dia miantso izy a ny mpandraraha anofa n'ilay trano na anamboatra trano ao anatin'ireny dia mipetraka misy fotodrafitrasa maro samihafa fa rehefa mandinitsika tsy nisitraka an'ireny ny mpandraraha malagasy ary tsy nisitraka an'ireny tsy samiditra amin'ireny ny ataontsika hoe ny malagasy fa amin'le tanamasoandro kosa dia azo atao tsara mihitsy no miantso ny mpandraraha malagasy mba hisitraka n'ilay tany viabilise voajary zany hiara-mionatoka amin'ny vahiny manana an'le tetikasa manara-penitra dia amin'izay fotoana izay afaka ny mpandraraha malagasy mba hisitraka amin'izay ao anatin'ireny toerana moderne reny raha isika indray ny vahoaka malagasy dia misy eny ohatra hoe eny amoron'ny kopa dia misy toeram-pitsangatsanganana misy zaridaina tsara tare tanàna ho an'ny malagasy anjara masoandro malagasy ny tanamasoandro zay ngamba tsara ho fantatsika tsara mihitsy satria so mihevitra masitsika hoe dia ry zareo mpanan-karena ihany no hisitraka an'izany tsy izay io ho an'ny malagasy ary findramonina na tanàna vaovao na ataontsika hoe efa sepotra loatra Antananarivo le ho avy zany hoe Antananarivo taloha dia hifindramonina tsy kelikely makeny an'izany toerana manara-penitra zany ny malagasy ary hiaraka hisitraka zany satria indrindra isy famorona nasa maro dia maro amanetsiny 500 000 emploi no apetraka amin'izany tetikasa goavan'izany ao anatin'io tanamasoandro raha ny fanazavana ihany koa dia isy ao anatin'io tanamasoandro io ny building hôpitaly trano fonenana tsotra mety hoe ahoana ny avitan'izany ao anatin'ny afrina zany ny afitanan'izany tanteraka ao anatin'le 5 taona ve mba fantatrareo moa fa ren'le zone zitale hitantsika ireny zay ny karana manao azy eto moa tsy ny karana mihitsy mety hoe irery hisitraka an'izy ity aza tsisy vandraisana amin'ny karana sy ny vazany ny tanamasoandro fa ireny anie rehefa nandinitsika tao anatin'ny 10 taona ary tao anatin'ny 5 taona dia azo atao tsara mihitsy mametraka an'ireny trano lehibe reny azo atao tsara mihitsy mametraka an'ireny avenue lehibe reny ireny usine reny zany hoe ao anatin'ny fotoana foany ireny dia vita fa itsika ohatrany tsy mahita an'le izy indrindrindrindra amin'ity indray mitoraka ity ary voalohany maneran'ny Madagasikara hoe raha ny fanjakana kosa no manana volonté politique ametraka tanàna vaovao dia amin'ny fotoana fohy mihoatra lavitra no vitan'ireo olona mpandraraha reo no vita ny fanjakana zany hoe azo atao tsara mihitsy le izy fa dia teknika tena matipaika manara-penitra professionnel ny fomba fanaovana azy dia miala amin'ny ohatra hoe master plan io aiza daholo ny volana ny tanterahana zany zay indrindra le fanontaniana mety hipetraka hoe aizany vola io ane raha mandehantsika amin'ireny averiko indray zone forelo reny avaiza moa volana nataterahana an'ireny avaiza nazaho mpandraraha tsy miakina an'ireny dia tsotra be izy io ne atao hoe vente sur plan raha ohatra izy ka mametatetsika atsika hoe zone résidentielle na misy trano lehibe mijoalajoala anankiray na zone ataontsika hoe logement social dia misy ireo mpandraraha dia efa mialohan'ny fotoana dia efa manao réservation an'le toerana na réservation an'le trano misy avance reny amena an'le orinasa manao promotion immobilière dia iny avance iny nanaovana amin'ny fotodrafitrasa dia miainga le izy arakaraka ny fetimbony no ividiana an'ilay andeha hisitraka azy zany ny fanaovana an'ireny ary reny atao hoe promotion immobilière manara-penitra mazava ary ny fanjakana kosa dia afaka indray miara-mionatoka amin'ny ataontsika hoe professionnel amin'izany fanajariana an'ireny toeran'ireny
dia ho tomponatoka amin'izany ny fanjakana dia miainga le projet satria ny mpamatsy vola rehefa mahita fa miamitombo ohatra miamitombo ny vidin'lay tany zay anaovana le fanajariana satria afa ny tany anankiray tsy misy ininona tsy misy fotodrafitrasa ny vidiny ary afa ny ataontsika hoe ny projection rehefa mipetraka amin'ny fotodrafitrasa rehefa misy jiro misy rano misy atao hoe trano dia miakatra be ny valeuran'le toerana fatatsika ane zany zany le zavatra mazava dia mazava ho azy fa manaraka ho azy ny mpamatsy vola rehefa avy eo ka izay resaka mpamatsy vola izay indrindra mety hoe tsy atahorana ve zay hoe inona no mety hoe fifanarahana amin'izay hoe mpamatsy vola zay mety ohatrohatra ny ahoana ny takaliny zao mba tsy le fomba fijery hoe raha fomba fijery taloha tokotra ny dezezersa zao hoe raha ohatra zany milasaka le candidat ho filohan'ny republika dia mandeha mifanaraka ny ambadika any itsika dia rehefa lany dia azo atao tsara mihitsy mifanaraka tsika amin'ny volamenan'ny malagasy ny arena salobidy malagasy fomba fijery taloha zay amin'izao fotoana zao tsika voalohany teo amin'ny tantara-pirenena no candidat ilatsaky zany no manana programa sy vina mazava matipaika matevina ary tena nalalinina tsara mihitsy rehefa mandeha anao any amin'ny banky na mpamatsy vola na partenaire financier rehetrarehetra ny programanao no jerena fa tsy hoe andao ifanaraka amin'ny hoe condition maro samihafa izay no mahasamihafa ny programa IUM sy ny mahasamihafa ny filoha candidat ny rajoelona miala amin'ny programa nasa no atokisana ilay olona ilatsaka zany hoe ao anatin'izy zany hoe afana azony Madagasikara famatsim-bola eto do apetrako tsara mihitsy hoe talohany tsy ohatran'izay ny programa nasa dia miala avy any ivelany avokoa avy any Washington avy any amin'ny FMI sy ny banque mondiale avy any amin'ny européenne dia izy ihany ny teny hoe arao ty programme ty ry Madagasikara sy Afrika fa raha tsy zany nareo tsy mahazo famatsim-bola satria efa vonona ny famatsim-bola amin'ity ray mitoraka ty dia ny programa amin'ny malagasy ny vola volain'ny malagasy ho tompontsoan'ny malagasy no hoentina makany amin'ny mpamatsy vola dia iny programa iny no azoahina famatsim-bola mba hoentina atao amin'ny tetikasa fampandroana zay ny fipetraka io fa tsisy hoe takalo inona akory na takalo inona iarana tsiny fa tsy misy an'izay tompoko iverena kely le resaka fahasamihafana teo sy fampitahana teo raha eo amin'ny sehatry ny indostria kosa indray inona no mety hoe fahasamihafan'ny MAP2 sy ny IUM raha mandinitsika ary miangavy atsika zay manaraka Ankolo TV sy manerana Madagasikara dia eno tsara mihitsy satria fitaony zao ifidiananao ny hoe tena ampandroso marina ny Madagasikara eto do apetrako tsara mihitsy raha eo amin'ny lafiny industriel ny industriel tsy azo atao fotsiny hoe ilay fanodinana entana dia misy industrie ny resaka industrie dia hoe industrie misahana amin'ny zavatra maro misy neny atao hoe industrie touristique industrie ny usine fanodinana misy koa ny industrie culturelle maro ny sehatra maro ny atao hoe industrie tsy afaka mihitsy averiko tsy ho tafavoaka mihitsy ary tsy ho tafavoaka ny fahantrana mihitsy ny firenena anankiray raha tsy miditra amin'ny industrialisation lainga daholy ary fandrebirebena ny akoatran'izay fa raha tsy industriel ny firenena dia mahantra zay aloha apetrako ny aloha ny fanazavako sy amaliko ho fanontanianao ahoana ary ny atongavana amin'izany industrialisation zany raha ny jerenay ny MAP2 dia miala izy amin'ny fitenenana hoe ny industrialisation dia miala avy any amin'ny fanodinana ny vokatra avoakan'ny tany zany dia ny agri business ho toizatsika ozy izy ny industrie textile zay mifototra amin'ny agoa mijanona treo ny industrialisation ny MAP2 dia milaza izy hoe raha tsy afaka manao zany ny sehatra tsy miakina dia hoezahana mba isiny tontolo iainan'ny fandrarana mba idiran'ireo sehatra tsy miakin'ireo amin'izany industrialisation zany dia atreto aloha efa voalaza zany natrisy ny taona maro fa tsy mety tanteraka mihitsy satria be loatra ny sakana na ny riska anika izy filoha manokana mihitsy no nanjary niditra tamin'le industrialisation dia ny orinasa ty koa miala amin'ny ronono zany na vita dobera na vita andrenitantsika ireny no nanao an'le sehatra industrialisation sy ireo sehatra tsy miakina vitsivitsy fotsiny zay ny akabiazany mivangongo eto andrenivohatra ny textile koa toy izany raha isika kosa ny IUM zay
voalaza ny Andriamatoa Filoha Rajoelina rehefa mitety fatotra izy dia milaza izy voalohany indrindra hoe eto amin'ity district dia asika usine amin'ny herin'ny masoandro anao usine-tsika anao fanamboarana zany herin'ny masoandro zany na usine solaire momba ny herin'ny masoandro. Misy koa ny usine ozy izy zay ifanentana amin'ny vokatra eto an-toerana, mety misy letchis ao dia ataontsika jus de letchis, confiture de letchis, mety misy tomate, mety fruits et légumes sy ireo zay rehetra mety misy eo an-toerana dia asiantsika usine. Io mantsy miala amin'ny tetikasa avan'ireo fomba fijeriny pays émergent tamin'ny etombohany, zany hoe économie de proximité filaza azy, zany hoe misy tetikasa na sehatra famokarana isaky ny tanàna. Tany Japon ny angany zany ary zay nampiakatra aingana dia aingana ny Japon, ary ny Filoha Rajoelina moa dia efa nitety andreo firenena aziatika matoa izy manambara mazava ireny hoe isy usine isaky ny tanàna na district reny. Eo koa izy dia manambara fa ao anatin'izany tanamasoandro zany sy ao anatin'ireo mety ho tanàna vaovao koa, na ny Majungaza na ny Tamatave zay volena tanàna vaovao, na ny ataontsika hoe tanàn-dehibe eto amin'ny tanàna Madagasikara, dia ho asiana an'izany tanàna vaovao zany avokoa. Fa ao anatin'izany tanàna vaovao zany dia misy usine aman-jatony, zany maro dia maro amoron'asa. Ao koa no mety misy hôtel, misy restaurant, zany hoe misy activité économique avokoa zany tanàna vaovao zany zay amorona asa. Usine andresantsika dia isy ozy izy an-Tamatave io ny Filoha Rajoelina hoe isy usine maromaro zay ahafahana tsy vitany manodina ny vokatra fa anaovantsika koa reny le chaîne de montage reny, mety montage na automobile zany miantso ny teknolojia vahintsika anao montage na automobile made in Madagasikara ao anatin'izany zone industrielle ao anatin'ny tanàna vaovao reny. Mety ataontsika hoe montage na ordinateur, montage na téléphone, montage na bicyclette, fa ao ihany koa ny fanodinana ny vokatra avy eto Madagasikara mba hivoaka amin'izay, zany hoe eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny made in Madagasikara. Zany moa dia mipetraka reny fanontany hoe zany ve tanteraka aizany volanaovanany zany dia averiko indray ireo firenena nametraka ny tetikasa émergence dia nametraka an'io vina io ary tao anatin'ny 10 taona dia mipetraka an'izany hoe firenena afaka manondrana entan'izany. Ao anatin'izany ny Vietnam, ao anatin'izany amin'izao fotoana izao ny Laos, ao anatin'izany ny Malaisie zay lasa firenena misandratra ho lasa firenena émergent satria efa navita an'izany faritra tanàna vaovao zany ahafahana manodina ny entana, ary ahafahana koa manao montage ohatran'ireny dia mety frigidaire reny nasana dia afaka manondrana. Zay ny mampatanjaka ary izay ihany no mampatanjaka firenena anankiray. Io le voalaza tamin'ny anarana misy tamin'ny mpianarana zany hoe stratégie de croissance accélérée tirée par les exportations de produits finis. Izay io ary zareo Corée du Sud, zareo Taïwan, zareo le dragon de l'Asie du Sud-Est reo na le atao hoe nouvel pays industrialisé no niaingany tamin'izany fotoana zany tamin'ny taona 20 zany. Amin'izao fotoana zao efa miditra amin'izany koa ny Chine zay nametraka ny tetikasa tanàna vaovao io, toy izany koa ny Inde, toy izany koa ray nouvel pays émergent zay mametraka an'io koa, ary Madagasikara miaraka amin'ny Filoha Rajoelina eto apetrako tsara mihitsy ny Filoha Rajoelina dia vonona ary manana volonté ary ainy efa nahitany zany nandritsy ny taona maro rehefa nandinika izy dia ametraka an'io tetikasa croissance accélérée tirée par les exportations de produits finis io ao anatin'ny 10 taona dia hiakatra Madagasikara fa hiala amin'izao fahantrano zao, satria raha mbola mijanona foantsika averiko, raha mbola mijanona foantsika amin'izany stratégie de développement fa tsy croissance en émergence tiré par les produits agricoles dia mijanontsika hoe firenena économie de comptoir, zany hoe mpanafatra sy mpanondrana entana fotsiny, zany hoe mandamy vola mividy entana produit fini dia ny entana kelitsika no amiditsika ny vanille, ny jirovo tsy voahodina dia miamahantra isan'andro Madagasikara, satria izay ny mampantatsika ary izay mampitotongana ny vola malagasy isan'andro zay mananika amin'ny amin'izao fotoana zao efa mihoatra ny 4000 ariary mihoatra izy amin'izao fotoana zao. Ary dia milaza aminareo fa raha tsy mitandrina mandrapatonga ny 2023, raha tsy mipetraka ny tetikasa IEM hoentin'ny Filoha Rajoelina dia ho lasa mitotongana hatrany ny vola malagasy ary tena ho ratsy ny toejavadrehetra Madagasikara satria rehefa mahantra mivoaka dia mazava ho azy ninona nataonao mipetraka tsy fandriam-pahalemana.
mipetraka ny anonana ary manjary sanatry mivava re manjary misy guerre civile eto ka okare aisafidy itsika malagasy satria efa tokony iotra am'izay hiditra am'izany croissance accélérée zany Madagasikara ao anatin'ity vina IEM ity. Alohan'ny resantsika mikasika an'izay resaka sandam-bola izay tiako averina kely le teo hoe tsy afaka hanondrana vokatra tsy voahodina intsony zany Madagasikara raha ohatra ka tanteraka ity tetikasa IEM ity. Zay fanazavanao zay. Mandeha tsikelikely satria ny filohan'ny radio dia mahafantatra tsara mihitsy hoe tsy azo atao hoe aingana rena hoe samihafa ny vitesse sy ny précipitation fa ao anatin'ny 5 taona dia ho tratra ny tanjona ozy izy. Zany hoe rehefa mielo antsika dia hoe ny vokatra rehetra zay azo vokarina eto Madagasikara dia tokony ahodina eto Madagasikara miala amin'ny potentiel Madagasikara ny zava-misy eto Madagasikara. Zay aloha ny dingana voalohany. Ohatra hoe azo atao tsara mihitsy ny manodina momba ny hoe fanafody zay misy plante médicinale eto mo lasa fanafody. Ao anatin'izany ireo vokatra mampalaza ny Madagasikara toy ny letchi, ny vanille, ireo voankazo maro samihafa zay azo atao tsara mihitsy mampiteraka zany hoe valeur ajoutée eto Madagasikara zany mametraka hinona zany fa ao anatin'le tanàna vaovao dia ho avy tokotra n'le hoe ho vitatsika eto Madagasikara satria hisintomana an'ireo teknôlôjia zany mba ho avy eto Madagasikara ny fanamboarany teknôlôjia vaovao reny ary atao tsara mihitsy manao zany montage zany satria izay ny fihetim-boana. Io mantsy rehefa mandintsika tany amin'ireny pays émergents reny dia matetika mahita hoe fihetim-boana izy io ny textile zany hoe manjary misy copie Gucci, copie Chanel dia avao dia lasa misy copie poketra avy eo misy copie na famantaranandro avy eo dia misy copie na portable télévision ohatran'izay zany ny fihetim-boana ary ohatrany hoe tapena maso fotsiny hoe copie fa dia sahirana be contrefaçon izy fa ireny mampazava saintsika dia ireny ny atao hoe apprentissage fianarana atao hoe teknôlôjia. Rehefa manomboka maîtriser ny copie dia manomboka miditra amin'izany hoe miditra amin'ny hoe hain'ny malagasy hain'ireo firenen'ireo ny manao toy an'ilay original. Raha mandinitsika zao any amin'ilay firenena soa reny dia efa raha zany portable zany raha zany télévision zany dia mihoatra lavitra no teknôlôjia an'ilay originel satria efa misy maîtrise hain'le usine manao le izy efa nanao copie ela zany hoe nianatra teknôlôjia dia efa mihoatra lavitra ny téléphone reny amin'izao fotoana zao raha produit chinois ohatra zao dia amin'izao fotoana izy miditra amin'ny sehatra automobile dia miditra amin'ny sehatry ny aviation misy any amin'ilay haute technologie ny sinoa amin'izao fotoana zao ka misy dingana maro samihafa reny ao anatin'ireny ataontsika hoe transfert de technologie reny raha hoe transfert de compétence. Mikasika ny sandam-bola indray ohatra ny ahoana ny mahasamihafa azy ao anatin'ny MAP2 sy ny IEM. Ny amin'ny rasika indray ny MAP2 tonga atomboka amin'ny MAP2 raha ohatritsika zany mandinika dia azavaiko tsara mihitsy satria indraindray tsy mazava mantsy hoe inona mahatonga ny vola mitotongana. Misy moa miteny hoe mity tokony esorina, misy miteny hoe atao zao fa ny tena marina mazava malagasy dia izao no fipetrany. Ny apstable ny vola malagasy sy amelanja ny vola malagasy ny ariary zany dia tsy misy afatsy ny fampitomboana ny vola vahiny miditra eto Madagasikara. Tsy misy afatsy ny fampitomboana ny vola vahiny miditra eto Madagasikara. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalan'ny fanondranana entana. Ny amin'izao fotoana izao zany dia ny entana ondrantsika dia entana tsy voahodina. Dia misy ny textile, tsy misy agribusiness zany exportable teto Madagasikara fa raha mihoatra dia mihoatra dia teria Comore angambany fa mbola tsy tafiditra ny agribusiness any amin'ny sehatra iresa-pirenena. Mijanona amin'io zany ny vola vahiny miditra ho an'ny Madagasikara. Io dia raha mijery tsitsy dia ny entana afaran'ny malagasy ny consommation zany dia avany ivelany daholo zany hoe betsaka ny vola ilaina amin'izany ividiana zany hoe vola vahiny ihany no mivoaka amin'ireny. Izay no mampitotongana ny vola malagasy. Zay angamba tsy voazavatra fa zay izy tsotra be. Raha tianao zany ny ampitombo ny lanja ny vola malagasy dia ampitomboana zany ny vola miditra vahiny eto Madagasikara. Tsy misy afa-tsy zay io. Dia raha tianao ihany koa ataontsika hoe apstable vola malagasy dia ilaina ny manana ny ataontsika hoe stock d'or ao amin'ny banque centrale. Ireo roa ireo no apstable sy amin'ny lanja ny vola malagasy. Raha mandinika ny MAP2 nefitsika dia milaza izy hoe isika dia anohy ny famokarana sy ny fanondranana entana
tsy vita eto Madagasikara zay les produits traditionnels, produits local traditionnels hatramin'izay. Dia miampy izy hoe fa ampitsika kosa ny fanodinana raha azo atao ny agri business dia mitohy atsika ary mafisitsika ny fanondranana entana textile. Ireo anie dia mazave fa tsy ho ampy mihitsy ny abstable amin'ny vola malagasy ary tsy ho ampy mihitsy amin'ny lanja ny vola malagasy. Nefa izay ny ao anatin'ny mampitoe zany hoe raha tohizatsika io zany mijanona amin'ireo zay tsy ho ampy dia hitotongana foana ny vola malagasy. Tsy ho tafavoaka mihitsy ny isa-tokantrano satria na ny karama isa-tokantrano hoe amin'ny sandam-bola io tsy mahavelona intsony hoe boka nitrosa-dolo ny isa-tokantrano. Zay ne no mahatonga an'io ry vahoaka malagasy raiso amin'ny saina tsy miangatra le izy fa aza raisina fotsiny hoe mpitolo hoe dada dia zao zafady fa miditra amin'izay fa angamba tsy tokony zay klasy fa raha raisitsika kosa dia ny IEM dia mazava ny tetika momba ny sandam-bola malagasy. Tsy maintsy ampitomboana hoy ny Flora Joel ny vokatra voahodina eto Madagasikara ary ho ahondrana makany ivelany. Efa nilazaiko teo amin'ny alalan'ny famoronana tanàna vaovao izay misy sehatra industrialy manodina, amin'ny alalan'ny fametrahana zany tetikasa fenitra vaovao zany amin'ny alalan'ny tourisme zany misy tanàna vaovao touristika koa eto Madagasikara izay situna touriste maro fa tsy mijanona fotsiny hoe tourisme écologique, tourisme renitsika ireny na hoe biodiversité fa isy tanàna vaovao touristika koa izay situna vola vahiny hiditra eto Madagasikara. Izy koa izy ny fanodinana ny arenan-kibon'ny tany izay anana ny lanjana ny valeur ajoutée ahodina eto toerana momba ny vatosoa, momba ny volamena, momba ny ireo arenantsika rehetra an-dranomasina. Tsy maintsy ihany koa izy io ho jerena ny sécurité des frontières riditra amin'izany économie bleu zany tsika zay amme vola vahiny maro hiditra eto Madagasikara. Izay ihany no amme lanja ny vola malagasy ary amme zany hoe mba hivadika indray le vola malagasy ho lasa hoe amin'izao fotoana zao mety 4000 ariary mihoatra fa mety ho lasa 2000 ariary aridina tsikelikely ary izay ihany no ampiakatra ny fari-piainanao ry malagasy. Raiso amin'ny saina tsy miangatra fa manam-pahaizana maro no nandinika an'io plan initiative pour l'émergence de Madagascar io izay nandinika lalina dia lalina ny ahafahan'ny Madagasikara hisandratra na ho émergent ao anatin'ny fotoana fo fa tsy natao 30 ans foana io na hoe petatoko ka pejy 7 fotsiny na pejy 2 fa 300 page lalina dia lalina izay nandinika hoe amin'ny fomba ahoana hatrany amin'ny plan technique amin'ny famatsiana rabola ny planinina isaky ny rehetrarehetra isaky ny secteur ny action izay misy eo amin'ny 400 action fa tsy anaky 10 fotsiny no voasoratra ao anatin'ny boky io mba ahafahana mametraka an'izany hoe mazava hoe petraka hoe inona avy no vahaolana mba hampandroso ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy. Mety hoe fotoana fe-potoana hafiriana any mety hoe ahafahan'ny malagasy mamelanja indray an'izay sandany ariary izay izay amin'izao fotoana izao dia mitotongana mitotongana hatrany. Ao anatin'ny fotoana fohy dia ilaina ny ataontsika hoe tsy teny hoe fixe taux de change fixe apetrako tsara misy fa ny hoe stabilisation ny ariary. Zay dia azo atao tsara misy na amin'ny alalan'ny hoe fiara-miasa amin'ireo orinasa lehibe izay manana ohatrany hoe afaka mametraka ny ataontsika hoe elanelam-bola izay ilaina izay misy eto serita na reny lehibe reny zany efa natao zany tamin'ny transition mato stable ny ariary fa izany mbola mandalo fotsiny amonjena ny ataontsika hoe mba ho stable an'izy fa ao anatin'ny fotoana fohy eo amin'ny raha isika zao momba volamena dia milaza ny mpandalina hoe raha ohatra sika ka amin'izao fotoana zao amin'ny production artisanale zany ka enregistré tany amin'ny ministère dia eo amin'ny 3 tonnes lasaka kely eo ny production artisanale azo ny enregistré. Raha izany raha isika hoe $30 fotsiny no gramme dia mazava ho azy fa mananika any amin'ny $1,000,000 maro zany tsy ataoko moa compte fa atao 10 millions zay na sahala amin'izay ka raha ohatra izy production industrielle dia mahaviditsika eo amin'ny stock d'or amin'ny banque centrale sy ny vola miditra amin'ny banque centrale mety mananika any amin'ny $100 millions isa-taona zany. Zany dia mba stable ny vola malagasy. Zay ny anankiray. Raha ohatra sika ka miditra amin'ny tetikasa fanondranana entana ao anatin'ny 5 taona
entana vita stratégie tirée par les exportations de produits finis dia anana ny lanjany amin'izay ny vola malagasy raha tsaroantsika ane tamin'izany première république zany nanana ny lanjany vola malagasy marina fa miaraka tamin'ny zone franc le izy fa dia raha miresaka 4 tsika tamin'izany na resaka trano anankiray olona mikarama 75 000 dia manao crédit tamin'izany dia mahavity 4 zany ny karama tamin'izany amin'izao fotoana zao tsy takatra tsony zany voiture automobile zay le mitotongana isan'andro ny vidin'ny vary voangana kely fotsiny no 4 ariary zao efa mananika ny 3 ariary zany le hoe mitotongana ny vola satria na ny pétrole faratsika fotsiny ara dia miakatra foana dia miakatra foana ny lasantsy sy ny gazoil dia mijaly miamahantra ny malagasy mila tetika asa hoe transformation na réforme lalina dia lalina réforme en profondeur io fa tsy vitany fotsiny hoe refondation institutionnelle misy réforme io ara-toekarena maninona ny teny zany satria rehefa nitolona ny filoara rajoelona nametraka an'izany hoe itsiny sy rariny nametraka ny 4e république sy ny constitution vaovao dia mipetraka zany ny 4e république iny dia atao hoe transition politique rehefa tonga kosa ny 4e république dia tokony nisy ny transition économique mba andehany amin'izany hoe croissance accélérée zany izay tsy vita tamin'io mandat voalohany tamin'ny 4e république io satria varina loatra mbola nanao programme mbola nitsapatsapa mbola tsy niomana dia anyka taraiky la transition amin'ny économie émergent. Mikasika indray ny eo amin'ny resaka stratégie ohatrohatra ny ahoana ny fahasamihafany MAP2 sy ny UM raha ny stratégie zany dia araky ny voalazako teo misy mantsy ny atao hoe stratégie maro samihafa ohatra zany rahatsika hoe ny objectif na stratégie momba ny tourisme momba ny industrie zay voalazako teo momba ny any ambanivohitra tontolo ambanivohitra momba ny culture momba maro samihafa le secteur zany zay iandraiky tamin'ny ministère tsirairay avy momba ny minina ohatra fa raha raisika io momba ny hoe stratégie momba ny tontolo ambanivohitra raha ny MAP2 no jerena dia mazava ny voasoratra ao ny tontolo ambanivohitra dia mila fitaovana maro samihafa mila zezika mila fitaovana zany mécanisation zany mila masom-boly mila fanajariana ny tany mila ny afahan'ireo tontolo any ambanivohitra nareo tatsay ihany koa ampivoatra amin'ny fiainany satria milaza ny MAP2 hoe ohatran'ny rehefa meno azy sika dia ohatra hoe tena mety ary tena marina fa ino tsara ary milaza ny MAP2 hoe raha tsy mivohitra miohitra ny tontolo ambanivohitra zay 20% isan-jato ho lasa manan'ireo zany lasa fari-piainana ambony tsy androso mihitsy ny malagasy ary ho ampino fanjakana ho izy amin'izany fitaovana maro samihafa zany masom-boly sy indrindra mba hiotra ny tontolo ambanivohitra mba ho lasa fermier reny le fermier agribusiness reny firtaona roatrinina ny vola laniny tany amin'ny mpamatsy vola nametraka zay tetikasa ary mbola rehatsika zany amin'izao fotoana zao tsy mety mihoatra mihitsy ary tsy tafavoaka mihitsy ny tontolo ambanivohitra dia nio tsara ne ny fanjakana efa manao zay mety centaine de millions de dollars no azy tany amin'ny PTF na ny mpamatsy vola momba n'izany tetikasa ny tontolo ambanivohitra zany me mahantra foana ny tontolo ambanivohitra satria maninona satria amenao fitaovana ny ambanivohitra tsy hainy mampiasa azy lasa ataontsika hoe éléphant blanc tracteur ny motoculteur ampidraminao vola nisy atokantrano amin'ny alalan'ny microcrédit tsy zakany zanabola satria zanabola amin'izany dia enjana lavitra no banque primaire amin'ny alalan'ireny secam masiotive reny amenao masom-boly alohany mampiasa an'le masom-boly mahazatra satria raha masom-boly tsy mahazatra izy mety ho lafo ny vokatra avao dia tsy ho lafo ny an-tsena le izy lasa ohatra hoe tomaty ngeza be mivoaka avao dia mety ho lafolafo zany rehetrarehetra zany dia manakana an'ilay tontolo ambanivohitra tsy hiotra ampianarinao izy hoe zao ny fanaovana an'izany agriculture intensif zany tsy mely izy fa dia verina amin'le taloha satria iny dia efa nahazatra zany zany atao hoe sakatsakana amin'io stratégie MAP2 io na ny MAPI io ahoana kosa ary ny an'ny UM ny an'ny UM dia mazava ho azy fa ho tohizany io fomba fanao traditionnel io fa sainkosa hoy ny filorajoelona hoe ho asina usine isaky ny district isaky ny any ambanivohitra raha ohatra ka misy fary eto dia asina usine siramamy voatabia dia usine en boîte manga dia misy manga
ataontsika hoe jus na confiture. Zany ny fomba fijery ny UEM. Ilay usine lay setra-mpamokarana midina ny ambanivohitra na économie de proximité no ampiteraka ny lalam-barotra vaovao ho an'ireo tontolo ambanivohitra. Zany hoe raha mamokatra izy dia ireo usine ireo no mividy lay ambombava. Zany hoe tsy hisy intsony le tsilo rehefa tsy ondrana zany, fa dia misy usine amadika azy ho jus de letchi ho lasa confiture de letchi. Ireny zany dia manana tsena vaovao ny tontolo ambanivohitra fa tsy mionona fotsiny amin'ny tsena mahazatra. Zany hoe misy collecteur eto dia hoentina ty andrenivohitra na amidy eo tsena eo toerana fotsiny. Ireny zany dia tsy mampivelatra ny ambanivohitra. Amin'ity ndray mitoraka ity kosa dia ilay usine misy no manao transfert de technologie amin'ilay tontolo ambanivohitra. Zany hoe io usine io zany no ampianatra ombona masim-boly satria mila traçabilité io usine hoe zay dia mila tomate lehibe na manga ohatran'izao dia mampianatra ny tontolo ambanivohitra, manetana ny tontolo ambanivohitra. Lay usine secteur privé miaraka amin'ny fanjakana manao joint venture no manjary mametsaka indray lay vina vaovao na lay traçabilité vaovao eny ambanivohitra. Ilay ambany mampamboly kosa dia manana tsena mba misy fidiram-bola miodina tsara izy. Vita ohatra ny vary zao dia afaka anaovana katsaka dia manao katsaka amin'ny boaty. Zay mampiodina tontolo ambanivohitra ary zay mampiakatra ny fari-piainana any ambanivohitra. Indrindrindrina moa rehefa vahodina lay vokatra ka makany amin'ny hoe aondrana makany velany, miakatra ngandadaingana ny fari-piainan'ilay orinasa voalohany, fari-piainan'ilay miasa ao anaty orinasa satria mety équivalent devise ny karama amin'izany ao anatin'ireny faritra ohatran'ny tanàna vaovao reny, dia miakatra ho azy ihany koa ny fahaizany tontolo ambanivohitra sy ny fari-piainany ambanivohitra. Samihafa dia samihafa ny MAP 2 sy ny UEM. Efa fomba fijery efa lany andro ny MAP, tsy mampanakarena fa mampahantra ny MAP. Ary amin'ny saina tsy miangatra izay ireo manam-pahaizana nandinika ny UEM no nandinika an'izany hoe tsy tafavoaka mihitsy Madagasikara raha tsy industrialisé ary miakatra ny usine de proximité eny ambanivohitra. Izay ny atao hoe UEM ary voarakitra ao anatin'ny tarigetra napetraky ny Filo Rajoelina. Izany mety hoe azo sehatra bebe kokoa amin'izay fitantanana ny usine izay betsaka ho atsangan'izay ny malagasy hoe sa ny vahiny. Io tokoa dia mipetraka aloha fanontaniana hoe izy atokotra moa malagasy afaka amatsy vola na ametra-bola ao anatin'izany usine eny ambanivohitra zany na an'ireny tanàna vaovao reny, dia tonga ny saina hoe tsy maintsy antso vahiny indray zany, dia vahiny zany na ny karana na n'iza ny andehanao zany. Hatramin'izao aloha nanatsoana raha vahiny tsy tonga any ambanivohitra izy mandroana vitsivitsy kely ihany navitan'izany satria maro loatra le ataontsika hoe sakatsakana ihany ambanivohitra. Io sakatsakana io dia inona avy? Dia ambany amin'ny fanontanianao ny fandriam-pahalemana, ny ataontsika hoe ny lalana, ny jiro, ny rano, ny tsy fahasalamana, tsisy hôpitaly. Sarotra dia sarotra ny antsona ny mpandraraha andeha ho any ambanivohitra andeha ametraka ny sehatra zany sehem-pamokarana zany. Izay no atao hoe andraikitry ny fanjakana ary zay no atao hoe zay ny antsoiny ny filohan-drajoelona foana hoe tsy maintsy apetraka eto ny foto-drafitrasa manara-penitra. Tsy ho an'le mponina ao toerana ihany fa iantsona mpandraraha mba hiditra amin'izany hoe mba foto-drafitrasa manara-penitra iraisam-pirenena zany mba hahafahany miary na mamoronasa na mamorona orinasa. Apetraka izy tsy ravina tsy fandriam-pahalemana. Zany hoe tsy maintsy misy zay sécurité zay ny ambanivohitra mba iantsona koa mpandraraha andeha ho any. Fa eto sika dia raha ohatra ary ka vita soamatsara zany dia ho avy ve ny mpandraraha ary mpandraraha izy vahiny ve sa malagasy no andeha amorona orinasa amin'izany tontolo ambanivohitra zany. Dia eto sika raha ny fomba fijery teo aloha ary raha manontany anao dia tena sarotra dia sarotra fa tsy maintsy vahiny any angamba no avy amin'izany. Tsy zay ny UEM. Apetrako tsara mihitsy arazavako io ary eno tsara ny mpiaino ato amin'ny Kolo TV. Rehefa ajariana ny toerana eny amin'ireny district ireny dia isy jiro, rano, lalana tonga eny. Izy koa ny fanajariana mba anara-penitra ilay toerana ametrahana an'ilay usine famodinana entana. Raha hiantso ianao ireo mpandraraha dia mila condition maro samihafa izy. Fa rehefa tena hoe tsy vita ny tanana matsy hoe ataontsika hoe fomba fiteny amin'ny vahiny zany dia hoe atsaraina ny environnement des affaires na andrenivohitra na any ambanivohitra. Tsy ampy zay. Ny IEM dia mametraka tsara mihitsy hoe
tsy maintsy mipetraka ao anatin'izany ary ny fanjakana no tompony aveliko ny fanjakana no tompony ny atao hoe bâtiment prêt à l'emploi. Inona dikan'izay? Io zany dia ren'le trano vitangana be reny ohatran'ireny entrepôt be reny a toerana tonga dia azo iasana azo vetivetika kely dia vita zany. Iny dia fanjakana no tompony miaraka amin'ilay tany. Miantso kosa izy rehefa avy eo io fanjakana io na commune io ny fiarahamonina tena hoe s'associer amin'ny sehatra tsy miakina, indrindra moa sehatra tsy miakina izay manam-pahaizana eo atoerana, mahay management zany, mahay mandraraha zany. Izay dia atao hoe société semi publique iangan'le usine de proximité. Fa ireo tsy miakina io sy ny fanjakana tsy manana an'ilay tsy ampy le teknôlôjia dia miantso amin'izay izy ny vahiny andeha hiara-monatoka. Zay le atao hoe société d'économie mixte, zany hoe triangle na tripartie le fiara-miasa ny vahiny, ny mpandraraha malagasy sy ny fanjakana. Io zany a dia io le ataontsika hoe fiaonana am'mpandraraha vahiny atao hoe B2B na gagnant gagnant. Izay ny angiany io ary aingana dia aingana fiangana io ary isy usine ny paritaka manerana Madagasikara amin'ity tetikasa UMT. Eto dia mametraka hoe izy tiany tsy hoe tetika fotsiny dia hoe politika politicienne, tsy izay fa tena le ny rehetra mihitsy indreo moa izay atao amin'ny émergence Madagasikara dia tena andro aman'alina mandinika mandalina zany tetika vaovao zany hoe ampandroso aingana Madagasikara ary ataony ampitiavana zany, ataony ampitiava-tanindrazana zany ary indrindra ataony hoe ampitiavana ny Filoradjoelina satria aminay dia izy reriany no manana an'izany finiavana fitiava-tanindrazana zany tena ampandroso aingana ary azo atao tsara zany any Madagasikara sy ny tokantrano malagasy tsirairay avy. Raha ireo vina roa ireo hatrany dia mety ohatrohatra ny ahoana indray ny resaka fifandraisana iraisam-pirenena raha atao ilay fampitahana? Eto koa dia atao tsara mihitsy ny fampitahana satria raha mihainotsika ny filora-valomanana dia haino tsara izy rehefa miteny a, haino tsara mihitsy dia arangarao mihitsy ny sofiny. Mila mifatokisa mpamatsy volontsika. Ilainy zany ary mila mpitondra atokisa mpamatsy volontsika hozy izy. Ary rehefa atokisa mpamatsy vola dia mahazo fanampinitsika. Ary angatantsika izay ilaina rehetra na amin'ny sakafo zany na amin'ny rehetrarehetra mba hialana amin'ny ireo sena sahirana. Ny politika fifandraisana hatramin'izay da miala amin'izay mangataka izay. Mpangataka Madagasikara amin'izay fomba fijery izay. Mpangataka trosa, ampitomboana ny trosa, mpangataka fanampina. Ary ny diplomasia zany tamin'izany a dia miainga amin'ny hoe mangataka. Zay zany ny adidin'ireo ambasady. Misy adidiko hoe miantso ireo IDE mba andeha hiasa eto Madagasikara. Tamin'izany moa dia ny filaza dia hoe rehefa mba mahavita rona ray amin'ireo mpampiasa vola vahiny dia mba hazo promotion le ambasady any ivelany. Miantso ny mpandraraha vahiny mba hiasa eto Madagasikara. Izy any tonga teto tamin'izany dia ireo mpitrandraka ny arenakibo tany any fa tsy mba misy hoe usine fanodinana. Ary vitsy dia vitsy zany hoe frémissement fotsiny izy fa tsy tena le goavana ny tonga ohatran'ireny le pays émergent reny. Zay zany ny mapa ary zay ny diplomatie hoentin'ny ravalomanana. Mangataka, mpangataka, fanampina. Ny Filoradjoelina kosa dia enoy tsara mihitsy ny filazany. Arangarao koa ny sofiny. Tsy mbola ny teny mihitsy ny Filoradjoelina hoe mangataka. Tsy mivoaka ny vava zany na indray mandeha raha mihainotsika. Raha tamin'ny transition fotsiny rahatsika dia tsy nila famatsim-bola Madagasikara. Tsy hoe tsy nila fa tapaka. Tapaka ny famatsim-bola, tapaka an'ireo fifandraisana amin'ny any ivelany. Dia nahavita teny Madagasikara dia lazaina fa misy crise. Zany hoe crise ny volena zany le izy satria hoe sanctionné. Ka na izany ary nefa dia tsy nangataka fa dia niezaka no nahavita teny miala tamin'ny arenan'ny malagasy, miala tamin'ny famatsim-bola, miakina amin'ny fahaiza-mitantana. Dia tsy nidina ny sandam-bola ary tsy nisy zany hoe explosion sociale zany tao anatiny efa taona mahery nefa zany. Zay ny tadio tsara e. Fa dia mba mandinika kosa tsika amin'ny fifandraisana eri-pirenena raha ohatra ho teny hoe ara-dalàna na tena hoe reconnu ny fitondram-panjakana amin'ny io rehefa lany io Filoradjoelina. Azo tsika eritreretina zany hoe fifandraisana iraisam-pirenena tsy mpangataka zany fa le atao hoe gagnant gagnant. Rehefa mba miresaka amin'ny vahiny na mpamatsy vola dia hoe inona ny tombontsoanao miaraka amiko, afaka miara-miasa tsika amin'reto sehatra famokarany reto fa izahay dia associé miaraka aminao ry vahiny. Azo tsika eritreretina zany hoe famatsim-bola
mahazatra fa mba misy any amin'ny secteur productif no jerena fa tsy hoe amin'ny ankapobeny fotsiny fa ity ny tena tokony hodinihana rehefa eo amin'ny lafiny diplomasia. Samihafa ny tana amin'ny taona 2000 ary samihafa ny vaninandro 2020 na 2020 sy 2000. Efa miova ny fifandajan-kery amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Misy telo zao ny hery lehibe eto. Ao ny firenena efa mandroso, ao ry firenena vao misandratra aingana dia aingana, ary ireo firenena efa nisandratra taloha na hoe ireo ex-pays communiste. Ohatrohatran'izay zany le fandajan-kery fa ity fiekaran'le firenena vaovao manan-karentina le pays émergent dia nametraka ny fomba fijeriny vaovao. Io fomba fijeriny vaovao dia miala amin'ny fametrahana hoe fiara-miasa gagnant-gagnant amin'ireo firenena zay mbola ohatrantsika zay mbola mitady ny fisandratana. Ao na fomba fametrahana azy. Raha ohatra ka ny fifandraisana teo aloha dia mijeritsika tsy mampindram-bola ny sehatra tsy miankina ny Banque mondiale sy FMI sy ny Union européenne fa ireo kosa hoe SFI sy ny Banque européenne de développement no mampindrana sehatra tsy miankina. Dia tsy maintsy miantehitra zany tsika amin'ilay banque primaire. Reny nefa rehefa mampindram-bola dia ireo mpandraraha lehibe ihany satria tsy miafaka amin'ny ohatrany 2 millions de dollars, tsy afaka midina mantsy ny 2 millions de dollars no ampindra amin'ireo banque lehibe, Banque mondiale sy FMI ireo raha sehatra tsy miankina, indrindra moa ny SFI. Izay ny fomba fijery ataontsika hoe occidental teo aloha. Efa miova zao ny fomba fijery sy ny drafitra vaovao. Nametraka ny bankiny koa ireo firenena émergent. Petrako tsara anarana fa amin'ny teny anglisy moa le izy AIIB. Io zany ny concurrent ny Banque mondiale amin'izao fotoana zao. Io AIBB io dia Asian Infrastructure International Bank. Zay io AIBB io. Io dia tsy mampindram-bola ny fanjakana fa mampindram-bola ny sehatra tsy miakina. Fa tsy ireo sehatra tsy miakina hoe malagasy fa tsy maintsy zany io AIBB io mampindram-bola indreo spécialiste ataontsika hoe manao infrastructure. Ataoko mazava tsara le ohatra fa somary raha tsy azy mantsy le izy manjary ohatrany hoe sarotra be. Raha anao autoroute Madagasikara, raha anao foto-drafitrasa momba ny énergie Madagasikara, raha anao an'izany train zany Madagasikara, na anao an'izany fanajariany zany Madagasikara na reo sehatra foto-drafitrasa lehibe zany moderne manara-penitra dia ohatran'ny lalana zany na ren'le jiro lehibe reny dia manao appel d'offre Madagasikara hoe anao autoroute ohatra na anao réseau ferroviaire à grande vitesse ohatra dia mamaly ireo mpandraraha spécialiste amin'izany hoe autoroute zany any Asie misy ry zareo. Dia rehefa misy ny fiara-miasa na contrat miaraka amin'ny fanjakana malagasy dia ilay mpandraraha mpanamboatra autoroute no ampindramina an'ilay avy amin'ilay IBB ilay vola. Dia izy no miasa mandritra ny taona maro eto, zany hoe miexploiter ny autoroute zany, misy fidiram-bola na hoe péage na ny foto-drafitrasa ohatrany hoe ny ataontsika hoe ny activité économique manodidina zany autoroute zany dia izy no mamerina ilay mpandraraha vahiny nindram-bola tamin'ny AIBB no mamerina an'ilay vola amin'ilay mpampindram-bola fa tsy ny fanjakana malagasy. Zay atao hoe build operate transfer BOT. Misy dandany moa izy io fa izay ny atao hoe émergence. Mahavita autoroute zany Madagasikara ho avy eo manerana Madagasikara, mahavita train Madagasikara, mahavita an'izany hoe aéroport zany Madagasikara na port ihany koa amin'io technique build d'opérer transfert na hoe BOT. Izay ny atao hoe infrastructure de liaison ifandraisy an'ireo tanàna vaovao zay ao anatin'ny programme IEM miala amin'ny valin'izany hoe BOT zany ary financier ny AIBB sy New Development Asian na hoe NDB. Zay io mpifaninana amin'ny Banque mondiale sy FMI io ary zay dia hiditra amin'izany Madagasikara ary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ty dia apetrako tsara mihitsy hatramin'izay tsika dia lazaina fa ao anatin'ny io africaine, ao anatin'ny COI, ao anatin'ny SADC, ao anatin'ny miara-miasa amin'ny francophonie. Nefa isika malagasy tsy hoe africaine ihany fa asiatika ihany koa. Zany hoe ohatran'ny sakanana foana zany malagasy tsiditra amin'izany atao hoe bloc ASEAN zany. Io bloc ASEAN io dia association des pays d'Asie du Sud-Est zay faran'izay matanjaka ary manana ny bankiny ohatrany hoe ny Europe zay hoe Banque européenne de développement. Izy koa manana an'io New Development Bank io, manao banque de développement izy. Efa tonga ny fotoana ao anatin'ny fifandraisana iraisam-pirenena
idirany Madagasikara amin'izany bloc ASEAN zany, ao ny Malaisie, ao ny Indonésie, ao ny Brunei, ao ny Thaïlande, ao ihany koa ireo ohatratsika hoe eo amin'ny 5 matanjaka be mihitsy izy eo firenen'ireo dia miaraka amin'ny Japon, Chine sy Corée du Sud zay lohany hoe ASEAN +3 hiditra amin'izany ary observateur amin'izany Madagasikara rehefa tonga ny filoha rajoelona dia isy ihany koa manaraka an'izany ny angena dia angena andreny projet ny UEM satria avy ihany ny angianiny hoe fifindrany teknôlôjia mba ho lasa eto Madagasikara zany teknôlôjia zany mba ahafahantsika manondra entana mankany amin'ny hoe Europa sy Afrika satria amin'ny zareo reo Madagasikara dia horizon de l'Asie et porte de l'Afrique midika zavatra be da be zay horizon an'ny aziatika mba hisindrany ny teknôlôjia sy ny fahaiza-manao izay efa tonga any sy ireo pays émergents mba ametraka zany hoe plateforme industrielle zany eto Madagasikara dia anorana vokatra vita makany amin'ny pays d'Afrique, États-Unis sy Europe. Zany ny fomba fijery vaovao voarakitra ao anatin'ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Teboka maro no voaresaka teo ary efa diva hifarana ihany koa fandaharantsika amin'ny tian'io ity fa fantaniko farany angamba hoe raha tsorina raha tambatra izay fanazavana rehetrarehetra izay mety hoe inona ny fiatraikany azo tsapahi-tanana ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny fiainana andavanandrony ao anatin'ny tetikasa IOM. Tsy misy tetikasa na tetikasa na tetikasa iny ka miala fotsiny amin'ny hoe fametrahana ny hoe fomba fitantanana fotsiny ohatra matsika amin'izany hoe refondation reny jerentsika any isa-pokotany dia miangava any amin'ny fokotany dia miakatra dia misy fifandraisana mety dia mety tokoa zany tsara any zany hoe refondation fa mamorona asa ve zany mamorona sehatra-panokarana ve zany miantso ny mpampiasa vola ve zany anyniny tedaviny malagasy fa tsy hoe tsaratsara fotsiny ny biraom-pokotany na moderna ny biraom-pokotany zay ny atao hoe raha mandinika ny refondation zany dia ohatran'izay ny refondation tsy ho tafavoaka raha tsy misy ny sehem-panokarana ary économique izay mahasamihafa ny IOM miantso ny sehem-panokarana économique isaky ny fokotany isaky ny commune isaky ny district isaky ny tanàna vaovao zay zany no tsara hotsim-pihana izay sehem-panokarana zay ihany ny fitaran'izay ho lasa marobe ho lasa miasa avokoa na plein emploi ny malagasy no ampiakatra ny fari-piainanao tsy misy afa-tsy zay raha tsy mahita asa ny malagasy na asa amin'ny tenany manokana na asa miditra any amin'ny toeram-piasana n'izy an'izy dia tsy hiakatra ny fari-piainany fa ahatra foana izy ny plan IEM dia mametraka tsara mihitsy hoe misintona ny famoronan'asa isaky ny faritra isaky ny commune izay zany raha ohatra ka tafavoakatsika ary ho tafavoakatsika izay sehem-panokarana lasa industriel mpanondra an'izay satria ho lasa plateforme industrielle Madagasikara zay matsy le lazaka hoe géostratégique izy dia hiakatra ho azy ny isa-tokantrano satria raha raintsika zao hoe anaty zany sehitra zany dia ny devise ny koty zany hoe ren'le toeran-tanàna vaovao reny dia samihafa ny SMIC 750 000 sy ny SMIC équivalent amin'ny 200 €. Ny ray 5 millions, ny ray 750 000. Zay ny le fomba fijery vaovao samihafa dia samihafa ary tsy mahatafavoaka famonorana asa plein emploi ny MAP2 aoka zava topoko ny émergence initiative pour l'émergence de Madagascar dia mandeha par phase fa ao anatin'ny 5 taona dia ho lasa chantier Madagascar chantier na autoroute chantier na lalana chantier na port fluvial port aéroport tanàna vaovao efa hitako zany efa nahita an'izany tany Azia tao anatin'ny fotoana 5 taona chantier tany Chine chantier tany Malaisie chantier tany Vietnam vita somatsara lay olona tsy nikiraro tsy miakandro tsara tsy mahantra mivarotra eny amoron-dalan'ireny nanjary nanana automobile nanana appartement nanana trano afaka miatra zany tao anaty zany any anatin'ny 5 taona satria matipaika les plans ary herintaona dia miova le fari-piainana manjary mandeha bisikileta 2 taona 3 taona manjary manana automobile d'occasion 4 taona manana automobile vaovao mahavidy trano miakatra ny fari-piainana zay ny atao hoe miakatra ny fari-piainana ary efa ny pays émergent dia efa navita zany dingana maro samihafa zany. Afatra farany angamba omena ray minitra anao alohan'ny amaranantsika tanteraka ny fandara. Izy ity ry malagasy dia
mila mandinitsika amin'izao dingana faharoan'ny fifidianan'izao. Mandinika tsara satria mbola ao reo amin'ny salasala, mbola ao reo tsy sa, ao koa moa zay tsy mahita loatra hoe izy amin'ireo kandida no tena ampandroso marina ny fiainana isan-tokantrano. Tsy mazava loatra satria lany ao anatin'ny ataontsika hoe tsikerana botolo fotsiny ireo mpikatroka dia somary adino hoe sehitry ny fampandrosona ne, fanabeazana ne, fanabeazana ny mpiarabelona ne, fampianarana ihany mihitsy avy amin'ireo mpitarika politika ny atao hoe fampeleza kevitra. Tsy fampelezana tsao, tsy fampelezana mpitolo na tena rehefarehefa amin'ny tany fa fampianarana sy fanabeazana ny malagasy rehetra na ny andanina ny ankilany ao anatin'ny fifanajana. Ka zay dia iatsoko ireo rehetra mpitarika politika aoka tsika mba hay-ampianatra ny mpikatroka atsika, mba hijery amin'ny saina tsy miangatra inona ny tena tetika asa ary izy manana an'izany atao hoe volonté politika ary vonona ampandroso amin'ny Madagasikara zany. Aza atao tsangan'olona fa tsangan-kevitra amin'ity fiodinana faharoa ity satria ain-dehibe ho amin'ny hoavin'ny Madagasikara sy hoavin'ny malagasy ity dingana faharoa ity, ary ain-dehibe hoentina navotana anao izay mijery io ary raiso amin'ny saina tsy miangatra rehefa mandinika ianao izay fanazavako teo dia izay no antso ataoko ho antsika rehetra zay tokony ary miantso androtsabato indrindra reo misalasala amin'io fiodinana faharoa io. Dia izay ihany koa no namarana ny ity fandaharana manokana ity tamin'ity androany ity ankasitrahany ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana. Misaotra ny mpiaino rehetra nahatra hatramin'ny farany. Ankasitrahany ihany koa ianao any an-tokantrano any nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa manaraka indray veloma tompoko.